Ny fitahian Jehovah no mampanankarena ary tsy azony fisasarana ampina izany. Ohabolana toko 10 andiny 12. Maro ny fomba maritany antsoina hoe fifaliana. Fa ny tena fifaliana dia fieverana ny amin'ny fitahian-dehibe izay raisina amin'ny mahazanak'Andriamanitra. Izany hoe avy amin'ny antoka azahoana fa ianao ve vita fihavanana amin'Andriamanitra. Faharoa dia ny hoe ianao ve anana antoka fa ho tafiditra andovan'ny fiainana mandrakizay, sy ny hoe ianao ve mahatsiaro sambatra fa mitondra fitahiana ho an'ny hafa. Izany no mamaritra ny tena fifaliana. Fa izao misy fifaliana izay heverin'ny sasany ho fifaliana araky ny heteriny, toy ny hoe manao vazivazy na manaram-po amin'ny fahafinaretana, ary mieritreritra fifaliana ivelany ihany izay tsy manan-danja. Tsy mampirisika anao izany satria fanandramana izay tsy mahasoa izany, satria ahasakana anao tsy hibanjina ny lanitra sy ny zavatra eny ambony. Ary indrindrandrindra dia ny hoe tsy hitondra fanantenana sy antoka fa ahazo ny fiainana mandrakizay ianao. Toa fahasambarana ivelona fotsiny ihany izany, satria ny fifaliana izay miainga amin'izay ananana, harena, trano, zavatra maro samihafa, fa tsy miainga avy ao anaty. Fa ny tena fifaliana zany dia ny hoe mahatsapa fa miadana. Kristy ao anaty dia miadana finaritra. Faharoa dia ny hoe mahatsiaro miadana sambatra, satria manao ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fankatoavana ny lalàny sy ny fitsipiny. Ary ny tena zava-dehibe dia izao, mahatsiaro sambatra satria manana fanantenana fa andova ny fiainana mandrakizay. Izany hoe raha averina sy fitinina zany dia ny hoe mahatsiaro sambatra ianao fa miadana satria nanao ny sitrapon'Andriamanitra. Avy eo dia ny hoe mahatsiaro finaritra satria manana fanantenana andovan'ny fiainana mandrakizay. Zao ary no azonao atao. Zao ary no torohevitra ahafahanao manatratra izany tena fifaliana izany. Voalohany dia ny hoe atolory an'i Kristy ny fonao manontolo, satria avy aminy ny fahatokinan'Andriamanitra ary fandraisanao fifaliana lanitra dia mahatonga anao hiaina sy hivelona sahady amin'izany antsoina hoe fifaliana lanitra izany. Manomboka eo hitasorotra amin'ny fiainanao ny fahazavan'ny lanitra. Hoe ity olona ity dia manana fanantenana fa ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Ary avy ihany koa dia hoe hitasorotra amin'ny fiainanao ny fifaliana fa anisany ankohonan'Andriamanitra ianao. Izany hoe rehefa faly avy ao anaty ianao, manana fiadanana avy ao anaty, dia manana ny antsoina hoe tena fifaliana. Sitraka ao ve izany? Asaiko ianao hiaraka hivavaka isika ny amin'izany fanandramana sarobidy izany. Ray malalo misaotra satria nomenao anay teo ny tsiambaratelo ny tena fifaliana, dia fanana fiadanana miainga avy ao anaty, miadana sambatra, satria manantena fa andova ny fiainana mandrakizay. Manantena fa nanao ny sitraponao ka dia misy fiadanan-tsaina mandraka hariva. Tompo vola ao anatinay izany tena fifaliana izany, mba tonga anay miandrandra sahady ny amin'ny fiavianao tsy ho ela intsony. Ka izay manaraka fandaharanay ireto dia anao fanandramany tena fifaliana avy aminao, fahasambarana avy aminao, ary indrindrandrindra hitaratra fa zanakao izay tsiraray avy amin'ny fotoana rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.